Androany teany eo amintsika hoe tsy voatery miankina amin'ny fanjakana ny fivoarana ary miankina amin'ny tenanao ihany ny fivoaranao. Eto zao dia zavatra fanaon'ny olona isaky ny hiditra ny ririnina zany mialohan'ny diran'ny ririnina ilatsahan'iny la neige iny dia manadio tokotany daholo ny olona reny ravina ireny diovina. Tsy miandry ny fanjakana nefa ny olona haka an'ireny ravina ireny any tokantrano any satria misy fotoana ny angalany fanjakana anazy anariany fanjakana anazy any amin'ny tokony misy anazy. Fa eto dia ny tenanao manokana no manadio ny tokotaninao. Raha manam-bola moa ianao dia afaka manakarama olona manadio ny tokotaninao, fa afaka ataonao manokana ihany le izy ary afaka arinao any amin'ny toerana tokony anariana anazy ny ravikazonao. Dia eto zao misy olona karazan'olona maro avy amina kategoria na klasy na fiarahamonina maro samy manariny azy eto. Io ny manam-bola jerena amin'ireny tôbila hoentina ireny. Io zao misy olona mitondra Rivian 4x4 Rivian any amin'ny 78,000 dollars ny vidin'ireny. Tsy takatry ny olona tsy manam-bola. Dia zany tika fa ny olona rehetrarehetra dia tsy miandry ny fanjakana zay vao anao asa, fa manao ny andraikitra tanjefy azy ny tsirairay. Dia mazotoa ary mijery dia amin'ny manaraka indray.